Rasy tokovavy ry fiangonana malala eto Montpellier ry mpijery legiom-panahy aminay ampifaliana tokoa no iara-bana amintsika rehetra. Amintsika rehetra ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fifaliana no ionantsika amin'ireto atoko-pihira feon'ny mazava izay nanao antonasana tamin'ity taona ity ny fitoviana ny filazantsara ny tendrombohitra araka ny afatry ny tompo ao amin'ny Matio 10. Fifaliana lehibe satria izy ireo dia tsy zovina amintsika fa taona maro lasa zay efa namangy antsika teto izy ireo mitondra ny tenin'Andriamanitra, mitoro ny fanjakan'Andriamanitra, ary izao dia fifaliana tokoa mahita anareo mpihira avy eny Toulouse engany ka ny hira entinareo ho toy ny volona fafy tena mitany tsara ka amo be dia be ao amponin'ireto rahalahy sy anabavy miatrika anareo reto. Ary ny concert zay ataony tsy concert fotsiny fa concert fitoriana ny fanjakana dia isy akony tokoa amin'ny tsika rehetra izay tavovoreto. An'Andriamanitra ny fahalebiazana azy milaza sy ny voninahitra noho izany miendrika ny fiderana izy. Ary satria ny fanjakana no toritsika, ny famonjena no toritsika, dia manasa antsika ara-mitsangana anao ny hira fa 20 mamin'ny foko ry Jesosy ny famonjena izay vitanao ataontsika ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Zay nentin'ny izy ireo hitorianan'ny fanjakana anio ariva dia mikasika ilay teny amin'ny Salamo 400.
zay voady zay dia voady ataon'ny kristianina rehetra na iza satria ny voalohany tadiavin'ny tompontsika dia ny mitera sy mankalaza azy vavaka isika misaotra sy miteranao zay ry tompony Andriamanitra io fa mbola menao tombonandro ka hatratra izao takariva izao azaonay miona sy mifanakalo hevitra ary azaonay mandre ny afatra zay ampitondrainao ny atokopira feon'ny mazava tompo Andriamanitra io ianao no mifidy anay fa tsy izay no mifidy anao ianao no mifidy ireo tanora ireo ary ianao no miay azy ireo mba tsy hivilivily amin'ny lalana izay tsy izy fa hanaraka hatramin'ny lalana efa nisolotanao dia ny fitoriana ny filazantsaranao amin'ny lalany hira tonga ankehitriny izany tompo koa sokafo fonay sokafo ny sofonay ay miay mandray izay afatra dia toy izany koa ny atokopira asopeo izay miara-miasa akaiky amin'izy ireo tsy ho anivon'ny faritany ihany fa isaky ny misy lavana dia mangataka izany atokopira izany koa izay to mba ho atokopira mijoro hatrany ho voninahitra ny anaranao ary ho vavolombelon'ny famonjena ny vitanao efa nomena mamaim-poana tokoa izy ireo tompo ka ampio-mba ay mizara mamaim-poana dia voninahitra ao no irinay mba mitantaratra tanteraka mandritra izao concert izao ka tsy isy feo hafa orenay afa-tsy ny feonao rery ihany misaotra Jesosy io amen dia miara-mipetraka ianareo mangataka ray minitra fotsiny any mangataka président APD mba tia kely ray minitra mifandraisana ireto atokopira feon'ny mazava ireto. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo amin'izao takariva izao. Voalohany ihany koa dia miarabantsika rehetrarehetra ary miaraba manokana ihany koa ny atokopira feon'ny mazava. Fifaliana lehibe ho anay eto Montpellier ny mandray anareo amin'izao andro izao. Indrindra moa fa hoe handray anareo hitory filazantsara sy araka hideran'Andriamanitra aminay ka ny zavatra tiako ambara fotsiny androany moa zany noho ny fotoana izay tsy voafetra dia misy fiangonana rahavavy ihany koa izay manao hetsika ka izay no mampiseho ny sasany aminay dia kanefa na izany dia tsika miverina mitodika amin'Andriamanitra foana mideran'Andriamanitra foana ary apetraka am-pelantanany mba ho tanteraka somatsara ao anatin'ny fifaliana ny zavatra rehetra ataontsika androany ka dia mankasitraka anareo indrindrandrindra nanana an'izay hoe finiavana nanana fitiavana nanana farisipo nandrenaka dia Montpellier ny alatany ambany maraina mbola modiarina be rehefa aveo dia zay no tiako ambara fa tsy ho lava resaka dia mirary anareo avita somatsara ny antsa-piderana sy ny fitoriana filazantsara dia ho an'Andriamanitra ireo voninahitra misaotra tompoko. Eny ry ava-manalo amin'ny tompo raha nisaotra moa ny filohan'ny tafo teo dia tsy hay koa ny ankasitraka amin'izao fandraisanareo izao misaotra ianareo dia izay mankasitraka ary izany dia mivoninahitra Andriamanitra reny ihany ary izy no deraintsika eto fa anazava ny lalany ary hitory izany
teny izantsika araka soratra izay hitako manatrika irery hoe vous êtes la lumière du monde fa isika rehetra izao tokoa ny fahazavan'izao tontolo izao ary satria nareo misy le fomba teny malagasy manao hoe miara-tiana tsy mahalavo tany tianay ianareo maminay ianareo ka tianay ny fampizaha izany fifaliana ao anatin'ny fiadanan'ny tompo izany ka tsy nanalavirana tany tokoa nahatongavana eto aminareo eto. Efa nolazaindray aman-dreny mpitandrina teo ihany moa ny fehi-kevitra izay hitondranay an'ity toriteny akira tanterahan'ny feon'ny mazava ity dia leo amin'ny salamo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo hideran'i Jehova raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra raha mbola velon'aina koa. Izany tompoko no safidinay entinay hitondrana ny toriteny akira izay ataonay aminareo satria lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ary tsy tratra ny saina ho eritreretina zany alim-piazana zany, tsy tratra ny masobanjinina ny fahasoavana ary tsy manapataperina ohatra ny faravodilanitra tokoa ny fitiavana ka mendrika azy nomenan'izany toerana lehibe voderaina mandrakizay. Izy moa ny tompo moa dia niteny hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eto ampovoany aho. Zaho mino tsika zao efa mihoatra ndrozy telo mihoatra lavitra be noho izany. Enoko marimarina fa eto izy manatrika antsika eto ka raha sitrakareo ahafahantsika midera sy mankalaza ny anarany sy mananatra azy sady andeha omentsika tehaka mafy be soda tompoko azy rereny amin'ny voninahitra. Ary manaraka izany efa nanolotra ny araba koa ianareo teo izay koa moa ohatran'ny sadaika any na tsy hanolotra ny araba aminareo sady indrindra Peu importe on va dire difficulté, peu importe notre comment dire ça, nos problématiques, qu'on soit dans la joie, dans la tristesse, dans les épreuves, Dieu est vraiment notre point d'ancrage qui nous permet de rester serein, de rester, on va dire, fort par rapport à tout et de répandre, on va dire, cette paix-là autour de nous. C'est ainsi qu'on se dresse à tout vous aujourd'hui pour partager, pour changer, pour exhorter en tout cas notre Seigneur avec l'humilité complète qu'on peut avoir. Nous sommes que êtres humains avec nos faiblesses et nos forces en tout cas. Et tout ça, c'est grâce à lui. Bonne première partie en tout cas, mesdames et messieurs. Total praise, Alléluia, Hosanna, Savunovare, et Terre Kaltikli.
Mangataka atsika zay mbola ato amin'ny hevitra ato azafady mba hiroso ato amin'ny tranon'Andriamanitra fa hanomboka ny tapany faharoa izahay azafady. Mba mangataka atsika azafady mba hiroso ato amin'ny tranon'Andriamanitra fa hanomboka ny tapany faharoa azafady. Saotra tompoko. Issa, Tawar. Toc toc.
Permettez-moi de lire un passage de la Bible dans Jérémie, prophète Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, je suis qu'un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je suis ton serviteur. Utilise-moi comme tu as envie. Emmène-moi là où tu as envie, même si je suis fatiguée de tous mes travaux tous les jours. Emmène-moi même à Montpellier pour proclamer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je suis convaincue aussi, Feu-de-Moisade, que toi aussi, tu es important aux yeux du Seigneur. Et toi aussi, tu as vécu cette histoire que moi j'ai vécue. Et aujourd'hui, tu n'as qu'une chose à faire. Ouvre ton cœur. Le Seigneur frappe à ta porte. Ne te dis plus, mais qui suis-je pour te servir, Seigneur? Mais ouvre ton cœur et dis, I'm available.
Bon, nous arrivons à la fin de ce concert. On a une question à vous poser. Est-ce que vous avez ressenti la paix de Christ aujourd'hui? Est-ce que vous avez ressenti son amour? Est-ce que quand il a frappé à votre porte, est-ce que vous lui avez dit « Bonjour Jésus, rentre ». Ben, nous, on l'a senti vraiment. On a senti au travers de vous, de votre regard, mais aussi au travers de nos chants. On est tellement en paix que même si là, tout de suite, il y a des ennemis qui arrivent, là on dit on n'a même pas peur. Parce qu'on a le Seigneur avec nous. Parce que c'est lui qui combat avec nous. Parce que c'est lui qui nous donne cette paix intérieure que ce monde ne peut pas donner. Et bien c'est cette paix-là que nous voulons vous partager sur cette dernière chanson. Bekani ou Yehovah. Sim.
paroles sont là-bas. On va le chanter une fois en unisson. Comme ça, vous pouvez vous lever et danser avec nous.